dia mbola faly miarabantsika rehetrarehetra ihany a eto amin'ity télévision ity a mampiatrano tsy tapaka anay a isaky ny fotoana maraina ohatra zao milohan'ny tena anombohana ny fandarana dia mamela aloha isotra kely a atsika mpijery a zay nakasitraka hatramin'izay a na mety torohevitra voaraina daholo ny rehetrarehetra reny a anatsara antsika amin'ny fandarana daholo reny a dia isorana anao inary ny programa manaraka antsika indray iaina ia ampitiavana be indray no androsoana mena data tokantranontsika amin'ity lahady maraina ity a fa manonona fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetrarehetra izay ny tokantrano any entsika anombohana ny fandarana androany dia anaraka tenin'Andriamanitra anankiray aloha tsika angambany. Mitadiava fihavanana amin'ny olona rehetra ary mikatsa fahamasinana fa izay tsy manana azy dia tsy ahitan'ny tompo. Inonay fa nampahery antsika tany tokantrano tany ny teny izay nalaina tao amin'ny soratra masina iny fa inona moa izao ny loha hevitrintsika androany? Ia ry iaina rehefa volana jona dia misy fety efa andraindrain'ny olona zay dia vao mitomboka fotsiny volana dia efa mitodika ny daholo mason'ny olona ohatr'izay ihany koa rehefa volana desambra dia efa ho akaiky izay andro zay dia na tsika rehefa mahita hoe miova ny tontolo rehetrarehetra eny a mety ny lalana momba an'izay mihitsy a momba an'izay fety izay mihitsy a loha hevitrintsika androany fantatritsika rehetra izy a momba ny Noely zany ndao ary tonga andarahana ilay fanadihadiana. Nahoana no natao 5 Desambra ny andro nahaterahan'ny mpamonjy? Ny masoandro izy io teo amin'ny ampira romanina satria any amin'ny ilabolatany avaratra na hémisphère nord dia io amin'ny datin'andro somary kelikely aina ny masoandro dia io natao hoe fety masoandro misy fety be anisan'ny faran'izay malaza ao anatin'ny ampira romanina ka teo ny tena maresaka be ny fety masoandro ka tato aoriana zany tany aloha tsisy copie zany tsisy acte de naissance zany a fa ataty aoriana ela zany vao tapa-kevitra ny fiangonana nankalaza mihitsy hoe ty ny andeha kalazaina ny andron'ny Noely a fahaterahan'ny-mpamonjy ka io zany tena nalaza be le fety ao anatin'ny ampira romanina fety amin'ny sampy zany masoandro hoe en kristianina e tsy misy Andriamanitra lehibe raha tsy Jesosy Kristy ao amin'ny firana FFPM zao hoe ry Jesosy masoandronay ô na hoe rainy fahazavana tsy milentiko dia natao iadivana amin'ny sampy mihitsy natao teo le daty naterahan'ny mpamonjy a. Tsy mahita io daty io raha baiboly fa resaka andro ny tenen'ny baiboly fa ny zavatra tokana fantatro dia zao hoe ny maga sy ny mpiandriondry nandeha ny tady ilay zaza teraka dia nankalaza azy tanatrin'ny krismasy raha ny sekolelady aloha nampianarana dia tsy name fantatra fotsiny dia hoe 25 décembre teraka ny mpamonjy ka mbola veriko indray mandeha ihany finoanany anay tsotra ny olona hafa hoe tsy mankalaza ny Noely fa rehefa tonga ny Noely fetina zazakely io fa tsy fetin'olon dehibe ka tsy ny fimamona sy ny diny zava-dehibe fa ry mankalaza mihitsy hoe teraka raha tsy ateraka ohatran'ny zaza mihitsy ny olona dia tsy mahatsy tonga ny fanjakan'ny lanitra ka ny fahatongavan'ny Kristy aty izay nanaiky mitondra famonjena ho an'ny olombelona rehetra amiko izay zava-dehibe mihitsy ka dia raisiko amin'ny fonga dio aranisan'ny mankalaza sy fanatazonako ny Noely. Daty ny 5 Desambra roa ao amin'ny baiboly dia misy fety andro mpivavahana jiosy izy io lazaina ao amin'ny bokin'ny Jaona 10 zao dia natsoina hoe andro fitokanana ny 5 Desambra fa soritako kely fotsiny le antony mahatonga ny olona hoe iteny hoe fahaterahan'ny-mpamonjy iny zany dia azo resahana fa fahadiso-kevitra fahadisom-pahalalana ny mahatonga ny hoe 5 Desambra mira fahaterahan'ny-mpamonjy fa ny 5 Desambra zay voasoratra ao amin'ny baiboly dia midika fanadiovana ny tempoly fitokanana ny tempoly zay tamin'ny androny any amin'ny bokin'ny katolika moa misy an'izay mihitsy ao amin'ny bokin'ny boky voalohany soratan'ny Makabeo dia midika mihitsy hoe fanadiovana ny tempoly ny 5 Desambra.
5 desambra misy mankalaza misy tsy mankalaza ahoana ny hevitrao ny hevitro hoe am'izay le hoe fanontanina misy ny mankalaza misy ny tsy mankalaza amin'ny andro noely a na krismasy na naterahany-mpamonjy a ny hevitra amin'iny zany de tsotra nefa tsy maintsy manazava lalalaina koa ny antony de amin'ny taranja fototonana dogmatikany tsy misy ny mazava raha tsy misy ny maizina tsy misy ny lavaka raha tsy misy le miteriterina ambony ery zany no mampisy ny lavaka ka dikan'izay a na satry ny fiangonana zay sy ny fampianarana marina tsy misy ny fampianarana marina tsy misy ny fampianarana atao hoe diso zany malalaka le olona takany tsy hoe mampitovy fivavahana amin'ny raha-pirenena rahan'izao tontolo zao fa takany demokrasia any io hoe tsy misy ny mazava raha tsy misy ny maizina de tsy misy koa famarinana mikasika an'io raha tsy misy ny tsy mino ny tsy mankalaza ny krismasy zay ary io zany a lafiny atao hoe miba zay lafiny négativa fa lafiny positiva lakolosy amin'ny fiangonana kristianina reny ijery an'le zavatra inony fa tsy mandeha mpazarana fotsiny lakolosy ansona azy andalina an'le izy misy zao hoe tsy izy ny azo noely tsy marina zany fa vao manomboka ny baiboly de fa misy azo fa lala tsara sy ny ratsy farana amin'ny baiboly de misy hoe zay maresy avelako anarany azonaina ary ina ny arbre de vie azonaina ho an'ny théologie na amin'ny finoana hafa na finoanena amin'ny théologia de la croix hazo fizaliana nanomezan'ny tompo ny nofo ny fihinana rano fisotro arbre de vie ka io zany azo io zany ao ambadiky ny azo fijaliana de jesosy kristy ao ambadiky ny azon'ely de azo fijaliana zay le mahatonga ny azon'ely na de maresaka io lazain'olo ampangaina hoe fetin'izao tontolo zao fetin'ny mpitady vola fetiny varatra tsy marina zany andriamanitra mahay mampalaza ny fetiny zanany fetiny mpamonjy eo amin'ny sehatry zao fiainan'izao tontolo zao ny fankalazana ny fa 5 desambra entre parenthèse krismasy safidy foana moa izy ty amin'ny fanompona an'andriamanitra sy ny hoe ara-fivavahana kristianina de misy antony mahatonga ny ampahan'olona antokon'olona ankalaza zay efa ny akamaroan'ny kristianina moa mankalaza zay ary misy antoko-pivavahana sasany kosa tsy mankalaza de misy fampianarana na fikarohana texte zay azo ifotorana ny am'izany mahatonga azy ireo tsy ankalazan'izay daty amin'ny 5 desambra krismasy zay 25 desambra aloha de efa natokana ho atao amin'ny liturgian'ny fiangonana katolika ankalazana noely na de hoe efa voalaza izy fa tsy hoe fotoana naterahana an' Jesosy hoe mazava tsara io daty io fa fotoana kosa nalahatra taty aoriana mba ankalazana izay fotoana naterahan' Jesosy zay inona marina ny hevitry ny teny hoe noely fahateram-baovao ny olona fahateram-baovao satria nidina taty Kristy tondra famonjena tady tsy hamonjy mivery ka ny olona zay rehetra manaiky azy de afaka mankalaza an'izany fahaterahan' zany ny noely krismasy angamba no mazavazava kokoa satria avy amin'ny teny anglisy fa ny tena dikany zany de hoe manolo ny zavatra rehetra zay neverina ho tsara indrindra tety ambonin'ny tany ambony indrindra ny fahazavana ny lehibe indrindra de any tena zavatra ngeza indrindra de hoe andriamanitra de tsy izy zany fa i Kristy de io no mitondra ny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika fa tsy ny fanompona sampy rehetra hatramin'izay ny noely mamela iverina kely amin'le tantara tamin'ny andron'ny makabeo zany tamin'ny andron'ny makabeo de nisy fotoana ny mpanjaka Antiochos mpanjaka lehibe dia nana foana ary tiana foana ny fivavahana joda izy tamin'izay fotoana zay ary ny fanandrify indrindra tamin'ny volana 5 ny volana kasileo izy ny baiboly ny volana kasileo de mifanandrify indrindra amin'ny desambra amin'izao calendrier anisantsika andro izao ary tamin'izay volana 5 ny volana kasileo zay de niditra tao amin'ny tepoly n'Andriamanitra i Antiochos mpanjaka de nandrava ny tepoly nanangana hazo masina de ozy ny baiboly hoe nanao teny diso vala inona moa no tiana tenena amin'izay teny diso vala zay naneo
ny tsy fisian'andriamanitra zay le hoe teny disovala na hoe teny miopampana midika hoe tsy misy andriamanitra na hoe noel tsy misy zany andriamanitra zany ary nanomboka teo amin'ny 520 ny volana kasileo indrindra zay nandoto ny mpanjaka antikosa ny tempoly no niteraka sy nakalazaina izay slogan ngamba raha ilazana azy hoe tsy misy andriamanitra izay. Manakaiky ny noely ianao ve mankalaza? Mankalaza mihitsy ao anatin'izany fankalazana mihitsy a manao sampana kely anankiray a dia tena mankalaza an'izany mihitsy zay. Raha za manokana afaka mivavaka amin'ny 5 Desambra fa tsy mankalaza krismasy. Tena mankalaza zay amin'ny maha-kristiana. Namoaka fanambazana ny Papa Benoît XVI tao anaty boky nosoratany mitondra ny lohateny hoe l'enfance de Jésus izay nivoaka ny 2 Novambra 2024 lasa teo. Tao anaty fanambazana nataony no nilazany fa diso ny daty 5 Desambra izay fantatry ny maro amin'ny hoe naterahany Jesosy Kristy ary misy fahatarany enina na 7 taona ihany koa ny vanim-potoana iainantsika. Arak'izany, nanambara izy fa ny daty nahaterahan'i Kristy dia tokony ho efa nankalazaina taona maromaro teo aloha. Nasongadiny ihany koa tao anatin'io boky nosoratany io ny fisalasalana sy fametrahana fanontaniana tamin'ny nahatongavan'i Kristy teto tany, ny momba ny Maria Virginy sy ny momba ny Masinda Josefa. Efa voalazan'ny mpaminany hatrany am-boalohany moa ny fiainan'i Jesosy Kristy hatramin'ny nahaterahany toy izay voalazany eo amin'ny Isaia 9:5 manao hoe fa zaza niteraka ao antsika, zazalahy no nomena antsika, ka ny fanjakana napetraka eo an-tsoriny ary ny anarany atao hoe mpanolontsaina, mahagaga, Andriamanitra mahery, ray mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Nanao fanambarana ny Papa Benoît XVI tamin'ilay boky nosoratany l'enfance de Jésus fa hoe diso ilay daty 5 Desambra nahaterahan'i Kristy. Ahoana ny hevitrao? Ny hevitro manokana zany a manoloana ny hoe fanambarana hoe niemitra sa ndroso sa ahoana le taona na fahateram-pamonjy a dia zavatra sarotra be zany. Ino moa sarotra azy na ny fanisan-taona hoe 24 ao antsika miaina an'izany amin'izao Islam manana ny hafa nisy no tsy fantatra ny japonais fa efa raha ny maro mahita fa hoe misy fifantotsona efa taona sa enina taona ohatran'izany le izy ka zavatra sarotra be zany amin'ny zao andro zao satria efa io ny fahazaran'olona efa eo ny enina hatramin'izay a ka hitantsika ihany ny hoe ny elantsiny raha miteny anaran'ny firenena fobe am-piangonana hoe ny Vatican resaka ohatra hoe ady amin'ny sida hoe femelle sans salam zany tena sahirankirana izy sa manao fanambarana somary lasa lavitra manerana patience ohatran'izay koa zany amin'io izy zany tsy hany tena zava-dehibe reny zany fiarah-miasan'ny tompo taka ny azonely taka ny salamy zany tsy ary voalaza hatramina kely a dia efa nankalaza ny anatra sekolady a dia nankalaza ny noely ka ngambany tsy efa anatin'izao hoe fanterako zao a kanefa kosa raha baiboly dia ny tompo miteny hoe ny finoana amin'ny mavonjy anao ka raha mihina hoe tonga teto Kristy a raisiko tamin'ny foko zay a dia ankalazaiko amin'ny foko koa. Efa nazavaiko tamin'ny voalohany teo fa daty ny mena fotsiny io satria nampifanarahana tamin'ny fotoanany fanompontsampy taloha zay mankalaza ny fety ny fahazavana tamin'izany fotoana zany a dia avy eo ny soloan'ny kristianina hoe ny tena fahazavana marina dia Kristy dia natao an'izay fotsiny le izy fa tsy hoe tsy nahaterahan'i Kristy io toe fotoana io. Tsy gaga fa tokony efa tamin'ny taona taloloha kokoa no zao ary angamba izy no nanambaran'izay zavatra zay satria raha ny tahirikevitra katolika ny jerena dia samy manamarina ary be dia be ny tahirikevitra azo trandrahana fa ny 5 Desambra dia tsy manandrifindrindra mihitsy ny fahaterahan'i Kristy. Raha raisina fotsiny ohatra paralela amin'ny baiboly protestanta zay ampiasaitsika ny fahaterahan'i Kristy dia any amin'ny tontolon'ny volana abiba any ny fijerena azy na hoe volana avril aty amintsika zany manodidididinao ny fahaterahany anankiray fotsiny ohatra le fa 5 volana kasileo leo amin'ny jauna toko 10 dia ozy ny baiboly hoe ny tonga ny andro firahavarivona tamin'ny Jerosalema dia le atao hoe fitokanana ary efa ririnina ny andro tamin'izany lay fa 5 ny volana Desambra
fitokanana zany a zay raisin'ny olona hoe fahaterahan'i Kristy mova efa ririnina ny andro tamin'izany de tsy azo raisina mihitsy hoe fahaterahanmpamonjy ve de isy mpiandro ondry any atsaha fahaterahana amin'ny ririnina ve de isy olona iandry any atsaha sarotra be ny inona an'izay zavatra zay fa raha raisina fotsiny a de mao amin'ny manandrifindrifo ny volana avril ny fahaterahan'ny mpamonjy. Ireny ny hevitr'ireo olona izay nanaovana fanadihadiana teo a ny nahita pastersika teo, nahita mopera, nahita mpiandro ihany koa samy nanana ny heviny daholo zareo teo a fa mety efa lavalava ihany izay ndresadresahany zareo teo izay a fa anaraka hira angamitsika hira hoarahantsika dia hirany Olivier Chewa Persévère andeha hoarahantsika ary aloha.
tsara be le hira teo iny a mihin'izay fa nafinaritra anareo iny nasiana hira kely teo a satria anatrika fanadadiana ray indray tsika mafampana ihany ty fanadadiana ity a hevitra ity a hevitra tsy izy rery miompika hevitra aminy a maro be a ny hevitra moa zany rehefa misy hevitra ray de misy ny manohana misy ny manohatra zay niteraka ny ady hevitra arahantsika avy hatrany ary mbola eto amin'ny fandarana manandratra ihany no misy ianao amin'izao fotoana izao efa nambaranao teny amboloha moa fa manambahiny fandarana amin'ity anio ity a mpitondra fiovavanao amina fiangonana iray no vahentsika ny ray aman-dreny pasteur Alpha fa ny miarabanao pasteur faly miarabanao naminaina faly miarabantsika rehetra zay manaraka izao fandarana izao ho anareo ny fahasoavan'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy tombontsika. Ia, pasteur ny lohevitra nentinay androany dia momba ny 25 Desambra na ny Krismasy. Tsy ho lava resaka amintsika fa tonga dia atopitsika ty resadresaka ty. Nisy ohatran'ny vaovao nahagaga kely anay ny antony nanaovana ity lohahevitra ity sy antony nanasanay amin'ny manokana fanambarana nataon'ny Papa Benoît XVI tao anaty boky nosoratany mitondra lohateny hoe l'enfance de Jésus izay nanambarana fa diso ny daty 25 Desambra izay voalaza fa nahaterahan'ny mpamonjy ahoana ny fahitanao an'izay. Ny fahitako an'izay aloha dia efa rataka manokana efa tamin'ny 2010 ny efa nitiavako an'izy io ary hita ny fahatsolo zany hoe Krismasy zany na Noely na 25 Desambra ary mino za manokana dia tsy gaga zany amin'izay satria raha olona tena mitiaraka daholy dia samy mahafantatra fa tena diso 25 Desambra io diso ihany koa zany hoe Noely na Krismasy zany ka Papa Benoît XVI moa zany sao dia nahita fa ary anambarany marina izy mikasika ny hoe fahatsony ny 25 Desambra. Ia, efa fantatry ny olona hatramin'izay moa nahafantarany maro anazy dia efa 25 Desambra dia hoe nahaterahan'i Jesosy Kristy. Ianao kosa nefa eto milaza fa hoe diso konkoa izay daty izay afaka hazavainao mijery ve ny antony mahatonga ny teny izay. Ilay hoe dika teny mihitsy aloha dia efa tsy ara-baiboly. Ao anatin'ny baiboly zany tsisy resaka mihitsy miteny hoe Krismasy nanankiray azy, tsisy miresaka hoe Noely nanankiray azy. Fa izy io raha ny dika teny hoe Krismasy dia avy amin'ny teny anglisy hoe Christmas. Christmas raha Christmas zany dia hoe Kristy sorona, Christ Mess. Zany hoe Kristy sorona zany no tena dikany. Raha hoe tena sorona Kristy dia tongona fitaliana tena tanteran'izay. Anankiray faharoa ny hoe Noely. Noely dia taty amin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo voan'ny seo zava-bolana Noely zany fa tsy nisy hatramin'ny voalohany. Ka noho izany raha resaka hoe Noely zany dia tsy hita zay mahadika azy hoe tena nahaterahan'i Kristy. Misy mety hoe avy amin'ny Emmanuel izy io nefa tena dinihina zany tsy avy amin'izay mihitsiny satria ny Emmanuel be amintsika Andriamanitra fa tsy resaka fahaterahana. Misy teny romanina zay koa teny latina zany Natalis Natus zay koa anankiray nefa tsy mifandraika mihitsy amin'ilay hoe Noely izay teny zay. Ka eo anatin'izay na dia miezaka izy ny olona manodina azy hoe tena fahaterahan'i Jesosy izay Krismasy Noely izay dia tsy voadika mihitsy fa manaraka ny raha fotsiny moa ny olona dia mandely izy. Ia, efa hita eny amin'ny fiangonana kristiana maro eo moa ny fankalazana izy ity rehefa tonga ny 25 Desambra. Afaka hazavainao ve hoe avy no mety nahatonga ilay daty fa 25 Desambra? Io aloha dia zava-miafina lehibe aloha 25 Desambra io satria 25 Desambra dia fety ny masoandro, fety ny mitra moa ny ilazany azy, mitra zany mitrasisma dia masoandro, ny volana, ny kintana, reo zany no atao Andriamanitra ivavahana. Dia masoandro ny zokiny indrindra samy lehibe indrindra amin'izy ireo. Ka ilay fetin'ny 25 Desambra dia efa tamin'ny taonjato fahaefatra taloha Jesosy Kristy dia efa nankalazainy ary Gentilisa nankalaza azy, ny Sambre nankalaza azy. Zany hoe fanjato taona taloha Jesosy Kristy zany efa nisy 25 Desambra izay. Ary ny Romanina dia nandray ny io 25 Desambra io ho fetin'ny masoandro izay masoandro tsy mety resy moa zany ilazany azy, masoandro Andriamanitra dia piaro ny ampira Romanina tamin'izay fotoana izay.
ary zay le fiarovana ny empire romane zay a dia nanaovan'ny aurélien empereur izy io nanaovan'ny teokolo anakaraingeza be io masoandro dia tamin'ny 10 décembre taona 1700 zay no nitokanany sy nanaovan'izay fankalazana lehibe zay tamin'izany mbola tsy nisy zany hoe noely zany mbola tsisy zany krismasy zany ka lay fety 10 décembre dia fetiny jentilisa tanteraka izy io mety eritreritsika hoe mety ifanitsy ary be ny naterahany jesosy 10 décembre fety samby rehefa tena dinina ao andrioka toko fahavalo andiny faharoa dia milaza fa hoe lioka toko faharoa andiny fahavalo zafady dia nilaza zany izy io fa nisy mpiandro ny tany atsaha zay nitandran'ondrony tamin'ny alina raha izay nefa nijerena le 10 décembre tena fahala vitan'ny farany tampony ny masoandro zany sy ny tany dia mangatsika be raha atao zany misy lanezy amin'ny toerana zay ka raha izay dia tsy tavaverina mihitsy zany hoe isy mpiandrondry tany tsara tsisy mihitsy ny tany tsara mpiandrondry satria mizara roa tsara ny fomba fiandrasan'ondry fiompian'ondry ny zareo any Palestine ny atsasany any an-trano ny ondry any ambala ny ondry any atsasany dia any an-tsara ny ondry mandritra n'andro n'alina dia takizay le izy karadinina zany raha raisina dia tsy mifandray mihitsy zany le nahaterahan'i jesosy sy ny datiny 10 décembre fa tsy mifanitsy na amin'ny nahateraha masoandro tena atao fotsiny izy ia fa efa nanaraka fanalehibe moa sika katolika dia maro ny olona milaza fa hoe le le daty fadimy 10 décembre io ozy izy jesosy ozy izy ny ankalazainy amin'io satria hoe jesosy ny masoandrony ahoana kosa ny fahitanao an'izay raha ny amin'izay dia izao raha ny idina atao am-piangonana aloha dia zavatra anankiray no azavaina azy anankiroa roa mihitsy zany idirany teo anankiray voalohany ny jentilisa nankalaza an'io fety lehibe isa-taona io isa-taona zany dia nisy an'io fety lehibe 10 décembre io ary kristiana tamin'izay fotoana zay dia ohatran'ny nahatsiaro hoe niarina kely angamba izy ny jentilisa satria izy tsy mba mahavita fety ohatran'izay dia lasa niraisina zany le daty hoe andora angamba ataontsika amin'io nahaterahan'i jesosy amin'izay fotoana zay dia mba malaza ihany koa ny fetintsika fa tsy nijentisika hoe anao fetintsika tsy anao fety lafina anankiray faharoa dia nietrehitra koa ny fiangonana hoe sao dia mba lasa kristiana reto jentilisa reto rehefa miaraka koa le fety dia andeha atambatsika eo ny fety kristiana ny io fahaterahan'i jesosy io ka bitivity koa nilaza hoe izay ny tsy mankalaza sampy tsy zay tsy mankalaza masoandro satria raha teny hoe fety fahazavany dia veriny hoe jesosy ho fahazavany za fahazavany roto zao jesosy dia hoe etrehitra fa zay kanefany jesosy dia tsy fahazavana mihitsy amin'olo ilazainy io jesosy satria ny jentilisa teninay masoandro roa fa tsy mirahara azy josephinay any ka noho zany na dia hoe aloha hoe jesosy masoandronay zay hira atao atrany an-trany dia tsy mahaverina le tena hoe jesosy zanak'Andriamanitra sy lay fahazavana masoandro le fety tamin'ilay fotoana zay ka eo anatrehan'izany zany dia hita zany fa raha fiangonana teo aoriana dia efa taty amin'ny taonjato fahatelo hita fahaefatra tany zay vo nisy an'io fety hoe krismasy io fa tsy hoe tamin'ny voalohany fa ela be zany da teo aoriana mba tafita ny fiangonana misy masinda augustin zany anisy lehibe tao amin'ny kristiana zany dia anisany laza izy fanotoro zany izy hoe tamin'ity taonjato fahatongavany jesosy ity dia le noely zany dia hoe zao nataony augustin tamin'izay na krisotoma koa rehefa nitoro teny izy dia hoe 10 décembre tamin'ny taona enina valopolo sy telonjato zany nanaovan'ity toro teny ity hoe tsy mbola folo taona akory no nampiariary tamintsika io daty io daty 10 décembre zany tamin'ny taona enina valopolo sy telonjato lazay dikan'izay zany raha folo taona dia enina fitopolo sy telonjato zay vo teraka le hoe noely le vo teraka le hoe krismasy noely moa zany tsy mbola zay fa krismasy satria le noely da teorina aveo manisany noely zany ia fa momba an'izay any rehefa matetika moa rehefa 10 décembre ohatr'izao dia ny ankizy no tena mpifarifaliana zany
Nisan'izany ny fampiasana toy dadabe noely sy ny hazo noely afaka anjavaina hoe ahoana na tafiditra lento anatin'ireo fankalazana ny andro nahaterahany famonjy io. Raha ny dadabe noely aloha dia tsisy fotokevitra aratoratra masakolo izy io raha ohatra hoe dadabe noely zany satria ny antony dia izao ny dadabe noely zany dia efa taty amin'ny taonjato fahavalony fotoko izy io vao na fito ambin'ny folo vao zay vao tonga vao nisy an'izany ka le antodà lehibe anankiray fotsolombary zay Santa Claus zay zany anisan'ny dadabe voalohany izy io dia natao andro am'falifaliana reo zaza reo ankizy dia izy zany mandeha amin'ny omangy tamin'ny satria lalezy tamin'izany misy any dia reny reny zany reny omangy reny no mitaritra reny daretina amin'ny ranomany reny dia mandeha mizarakilalao izy mahafalifaly ankizy dia iny moa niraisiny akoin'io satria manomboka fito ambin'ny folo tary amin'ny tapaky ny volana desambra tary zany dia manataony izy dia nitohatra amin'ny krismasy dia tateny raisiny olona hoe atao hoe anisan'izay dadabe noely. Ny hazo noely indray dia zao izy io zany fety masoandro zany zay natao isa-taona dia amin'io fety masoandro dia tsy maintsy nampidirana hazo masy atao an-tempoly sambo zany io fa tsy tempolin'Andriamanitra nampidirana hazo masina izy io ka rehefa tonga atao anatin'le hazo masina io dia iny ravahana iny falifaliana iny diaraina ohatran'izao fankalazana zao dia iny zany satria le fomba tsampy tary zany nampidirina rehefa nampidirina le fomba tsampy dia manjary le hazo noely novana indray zany le hazo masina natao hoe hazo noely fa tsisy ifandraisany mihitsy ohatra hoe resaky hoe ina ny ifandraisana ampiarahany Jesosy sy ny hazo krismasy na ny hazo noely tsisy mihitsy. Zany hoe fa tany amin'le fetiny sampy zany io hazo noely io no nentina zay indrindra efa tany amin'ny sampy izy io efa fety sampy hatramin'izay mihitsy io hazo zay no ampidirina atao an-tempolin'ny sampy zany dia zay zavatra zay dia tonga rehefa ohatra ty lasa kristianina moa zany natao anatin'ny fiangonana le izy dia natao hoe hazo noely indray le izy fa mba nylany zany hoe le hazo masa zany le sona izy iny fa dia natao hoe hazo noely nanarana dia amin'izao fotoana zao fanamarina tsara hoe raha tsisy an'io hazo noely io dia vera fa tsy krismasy satria zay namantarana azy fa tena hoe varotra zao raha tanamoka anangana hazo noely indray na plastika io na taretra io na hazo tena velona io dia manao an'izay ndray satria raha vao mitranga zany dia hoe krismasy ny andro le krismasy dia le andro taloha mihitsy zany tena ny fety sampy mihitsy no seho. Ary ahoana kosa tonga an'le datin'ny 20 desambra hoe tonga atao anatin'ny eglizy hoe atao fety ankalazaina mihitsy le izy. Ia iny dia tena nahatonga an'izy iny dia araka le vorazako teo ilay kristianina te hitaona jentilisa na hoe nialina tany jentilisa ny fety io dia zay ny tena nahatafiditra azy fa raha zany izy tafiditra kanefa raha tafiditra tao izy io tsy nety niova mihitsy tsy niova hoe lasa fety kristianina satria ny antony dia reo olona zany jentilisa dia zay zay nitaona hoe lasa kristianina dia le fomba fanaony any nataony inona moa le fomba fanaony manao sakafo be fomba fanaony ny manao ravaka religieurlande reny tamin'izany tsisy jiro fa dia lakozina jiro menaka reny ampiasaina fomba fanaony dia tsy maintsy manana akanjo vaovao ny rehefa nialiny efatra amby roapolo desambra zareo dia mivory anatin'ny tempoly-tsampy boritana mihitsy ny olona tamin'izany alana vavy dia manao ny ataony eo izy dia eo anatreo an'izay dia rehefa avy eo izy zany dia misotro toaka mamo sy ny sisa dia ny mpitso ny roapolo desambra dia lasa ndreo mampiseho aingo arany tanàna indray dia zany le fomba fanao ary tiro tsara nke amin'izao fotoana zao hoe milasitsika fa raha vao krismasy zany tsy manakanjo vaovao dia lazany hoe farahita raha krismasy zany tsy misakafo be dia zany hoe farahita ka na dia anjana bola ita tsy hoe tsy manao sakafo tsara zazao ngamin'olo efa fiengisa ny tsamany votoloza efa miomana tsara satria zay zavatra zay zany fomba tamin'izay nefa dia tonga tao taty ela be tateorina efa tateorina mihitsy zany voanisy ny nampitsarina zany ny konsily nampitsaratra hoe tsy asiana tsoro zany nampiretina am-piangonana zany tsy ampidirina ao anatin'ny fiangonana tsoro ny apondra na ny ompy tonga tsy ampidirina atao ny ompy dia tsy ampidirina ao anatin'ny fiangonana tsony zany hoe olona le fisotroana zany tsy efa tateorina
efa tateorina be mihitsy fanisan'izay ka hoetsika hoe le fety io zany de mbola misy sampy any tsy mampiovafony olona zany izy io fa de zay zavatra zay zavatra seho ia fa amin'izao fotoana izao misy mankalaza ny krismasy io a misy koa nefa reo tsy mankalaza ahoana hevitra manao an'izay ary mankalaza krismasy aloha izy a de metimety angamba olona hoe zay na mankalaza krismasy de tena jesosy no an-tsainay ao am-ponay de misy manao zany to hoe maintena sady efa tratran'izany taloha satria tambola tsy nahalala ka tsy mahalala ne de takany marina daholo izy fa rehefa mahalala anao hoe ay tsy izy ty de tsy maintsy miova zany zay le hoe ringana ny oloko no tsy misy fahalalana de eo anatren'izay raha ny tenako manokana de hoe zany krismasy zany a tena tsy nahaterahany jesosy de ina moa tokony ankalazana zany zay ako tsy laza hoe tsy mino any fahaterahany jesosy fa tena nisy izy fa le datiny zany tsy voasoratra ao am-baiboly ary na ny histoire izy a na ny tantara zany de ohatran'ny manjavozavo zao taona zao any tady tsara fa tsy taona voalohany eo le zéro hoe teraka jesosy de taona voalohany sy tahakan'izany fa 5 taona 9 taona na 7 taona taty aorina nahaterahany jesosy nanoko ny taona grégoriane ty de rahatren'izay de hoe tsy fantatra hoe nataona izy tsy marina koa rehefa zao jeretsika tsy 24 zao fa efa any amin'ny 7 any raha ohatra ny tena nahaterahany jesosy de tatsika zay fa hoe tsy fanitsy akory fa de hoe napetapetaka fotsiny nametaka an'io any de zao e i Constantin zany rehefa niova kristiany ny empereur Constantin de zao izy mbola gentlisy aloha fa nataoko hoe ho kristiany izy rehefa nanofy izy zany niady de asio maritry ny kristiana ny mpinganao fa nejena kristiana tam'izany hoe asio maritry ny kristiana ny mpinganao de andresy de nandresy tokoa izy de tereny olo kristiana na de tsy kristiana izy empereur moa teny mpanjaka no teny de manaraka ny olo de manaraka teny fotsiny fa nitateorena zany de zao sady tiany ny mahagentilisa tiany keo ny kristiana ary efa tiany zany ny gentilisa kristiana zay de sady gentilisa ny tapa zany gentilisa kristiana de andao ny andro vavahana atao any kristiana gentilisa fa ny fomba ao anatiny ao atao kristiana zay le hoe cosmopolita zany teo anatin'ilay nataony de teo koa no navady taty aorina be zany de navadika am'izay zany ny daty fety rehetrarehetra zany taty aorina be vo nisy atany amin'ny telojato efajato atsaiketanao vo nisy ny krismasy nisy ny zoma masina lakmismasy na pentecoste paska fa natao zay ary Constantin koa nanova ny alahady ho andro ivavahana satria io nandro masoandro de mivavahana de izy tio nanoka didy manjakana mihitsy na mivana azy hoe alahady vavahana fa tsy esakotsitsony mifarana ny resadresaka izay fanaovana tamin'ny vahiny teto amin'ny heriny toy izao dia mampanantenanao izay fa miaraka amina vahiny hafa indray izay mianaka no manao velomanao fa ny fandarantsika kosa dia mbola itoy ie zay ny fanadadiana iny mafampana izy teo a tsy vitsitsika no miray hevitra amin'ny ray aman-dreny iny etsy andany ihany koa nefa misy a ny olona zay manao hoe zany ve ny tena izy zany kosa angamba tsy marina misy ny hevitra misy ny loha hevitra be deabe eto amin'ity fiainantsika ity a tsara diadiana tsara fatarina daholo ny marina rehetrarehetra zay no antony sy ny fandarana manandratra hoe aka hijery ny hevitra hoe iza ny manohana iza ny manohatra tapitra sady ny fandarana ia zany indrindrany tapitra sady ny fandarantsika amin'izao fotoana izao isaoranay be deabe anao tany tokantrano tany nanaraka anay tsy tapaka hatramin'ny fiafarany fandarana isaoranay ihany koa raha ho teknisiana izay namolavola tamin'ny fanatontosana fandarana dia ametraka veloma mandra-peona amintsika indray izay menatà iany ary dia mametraka ny veloma amintsika fahasoavan'ny tompo sy ny fitsimbinany fitahiny ho amintsika tsirairay avy zay ia aza dintsika fotsiny angamba fa ny lohevitrintsika amin'ny heriny dia momba ny kristiana sy ny fomba gasy manao veloma amintsika indray zay ary mame fotoana anareo amin'ny herin'ny toy izao veloma